ny afatra ho atsika fiangonana ny ry havana dia azo fitinina tahaka izao hoe aoka Ianao ho mpampita finoana tsy Mihatsaravelatsihy amin'ny Zanakao. Aoka Ianao ho mpampita finoana tsy Mihatsaravelatsihy amin'ny Zanakao. Ndao hoe tenenao zany voisinao voisinao hoe aoka Ianao ho mpampita ny finoana tsy Mihatsaravelatsihy amin'ny Zanakao. Zany ry havanao. Rehefa manao an'izany sika dia mandeha mendrika ny fiantsoana hoe vavahadiny lanitra ny fiangonana, mpampiditra ny maro any an-danitra. Timoty faharoa toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany arahantsika mamaky ny andininy fahadimy ry havana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy Mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary mahatoky aho fa ao anatinao koa izany. Tsy zary havanao no andehana marina aminareo sy hanazava aminareo hoe za solofo manana finoana tsy Mihatsaravelatsihy. Non. Nareo no milaza hoe ao anatin'ny pastera na tsy ao anatin'ny pastera ny finoana tsy Mihatsaravelatsihy. Fa zany no anairan'ny tompo antsika amin'ity volany ity hoe mirosoa amin'ny finoana masina, mirosoa amin'izany finoana tsy Mihatsaravelatsihy zany. Ary sambatra ianao rehefa mandinika anao ny mpiara-mivavaka aminao, za zay manle tsy tiantsika izay tsy tiako fiangonanao fa mijery fampitsikilo fampijery mifandinika. Angaha ianao any ivelany any tsy dinihan'ny olona. Fa sambatra ianao raha mijery anao ny olona ka miteny izy ary io finoana tsy Mihatsaravelatsihy io efa hitako tao amin'ny mamanareo efa hitako tany amin'ny bebe anareo sambatra ianao zany ny famaritana ny fahasambarana, zany ny famaritana le hoe finoana masina tsy Mihatsaravelatsihy, tsy mody zao, tsy miseho zao. Zava-doza ry havana le finoana Mihatsaravelatsihy. Zava-doza le finoana Mihatsaravelatsihy satria tsy mitondra soa ho an'ny manodidina azy. Hoe raha ray mpianakaviana, raha vady tsy mitondra soa ho an'ny ankonako le hoe fisehosehoako hoe mody zao na mody zao. Tsy mitondra soa fiainana efa sarotro ity. Ianao loham-pianakaviana renindray ve tsy hitondra soa selo ny ankonanao. Dia jerentsika raha ny tenenin' Jesosy momba an'izay ry havana ao amin'ny Matthieu toko faha 1:20. Andininy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niverina maraina akany an-tanàna izy dia naona. Ianao ry havana rehefa manana finoana Mihatsaravelatsihy dia ohatran'ny ty aviavy ny tedavan'i Jesosy voty fa naona izy, naona ny ankonanao dia mieritreritra hoe manona ty ankonako ty ngamba dia tsy misy atokony androany na efa herinandro zay tsy nihinana. Iny fa ny tena manona azy dia le fanohanana ara-panahy, ary io na mahavanina na tsy mahavanina ny fiainana ry havanao. Fa Mihatsaravelatsihy ny finoanao. Manamary teny ianao rehefa hoe ohatran'izao ka ohatran'izao. Aviavy ianao ndraika pastera tsy mahafantatra ianao fa zao tsy tondra soa ho an'ny ankonanao ianao. Aoka ianao ho mpampita finoana tsy Mihatsaravelatsihy. Ary jereo tsara le mazava-doza
an'le finoana Mihatsaravelatsihy 5:20 amin'ny Matthieu 21:19 ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nankeo aminy kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy aza misy vo avy aminao intsony mandrakizay. Azonareo ve izany ry havana? Le olona manana finoana Mihatsaravelatsihy zany ohatra ny aviavy mandravina seno ravina manao an'izao aty am-piangonana manao asa sotra an'izao zange ao am-piangonanay ka ohatran' izao mandravina ary mandravina be fa tsisy vo rehefa zavazavaina le ravina so de zany ianao maro be ny olona ato am'ty fiangonana ity ny ohatran'izany ry havana ary fitiavany tombo antsika ny teneny okizay ny aviavy mandravina okizay no miseho hozao tsy asoanao tsy asony taranakao ary rehefa miteny Jesosy aza misy vo aminao intsony mandrakizay miantso ozina ianao miantso ozina aminao sy ny taranaka mandimby anao okizay io fisehosehoana io okizay io fisehosehoana io. Ary ery amin'ny 9:20 teny Jesosy ary Jesosy namalaka nanao taminy lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miahanahana. Ny olona ry havanao ny olona zay manana zay finoana Mihatsaravelatsihy zay mianahana izy amin'ny fotoana iny izy mianahana rehefa anaty fahoriana rehefa anaty fizahan-toetra fataro ry havana malala fahalalana mifehany ty tany misy antsika ity fizahan-toetra sy ny fahoriana tsy maintsy ho avy zany na hoela na hoaingana mba tsy tenenana hoe isanandro ho totsy fahoriana ianao fa satria ianao manana finoana Mihatsaravelatsihy mianahana ianao. Zay zany le hoe aoka isika ho mpampita ny anantsika finoana tsy Mihatsaravelatsihy amin'ny zanatsika raha manana zany finoana tsy Mihatsaravelatsihy zany isika ho mpanisoa ny ankonatsika zay ny zava-dehibe ny ankonatsika mpanisoa ny ankonatsika ry havanao ary analavitra ny ozina amintsika sy ny taranantsika ary eo anatin'ny fahoriana sy ny fizahan-toetra dia tsy ianahana. Famarinana faharoa dia zao nitenenina hoe ny fiainantsika fizahan-toetra fahoriana voambolana iray ihany reo fizahan-toetra fahoriana ndao ara jerentsika fizahan-toetra fahoriana nampandalovan'Andriamanitra any Josafata mpanjakan'ny Joda tantara faharoa 20. Misaotra ny Tompo ry havana ny amin'ny fitiavany antsika androany manao teny averina izy aiza izy manao teny averina eo amin'ny tantara faharoa 20 le tapany farany amin'ny 5:10 eo amin'ilay misy 2 points de hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Tena dilirin'Andriamanitra ny sofintsika hoe io fizahan-toetra io fahoriana io aza matahotra fa tsy anareo ny ady fa an' Jehova. Maro amintsika ny mamay an'izany tsy injery azo antoka zany fa firy ny miaina an'izany firy amintsika ny miaina amin'izany de fa miteny aloha le olona manana finoana Mihatsaravelatsihy de mianahana izy hoe ahoana tokoa moa zany Mosesy teo anatrehany Farao na mamaky ny ranomasina mena Davida teo anatrehany Goliath samy teny hoe an' Jehova ny ady mbola tsy miditra ihany hitako hoe mbola tsy miditra lozisy Jehova de andraso averiko kely indray mandeha indray hoe tsy anareo ny ady fa an' Jehova. Misaotra ny Tompo isika ny amin'ny fitiavany antsika ry havana. Le fanontaniana zany zao de hoe le famarinana manaraka zany zao de hoe ahoana ara no ametrahako eo an-tanan' Jehova
ny ady ka nanako toko hoe azo tokoa ny ady ndeo jerentsika ny zavatra ataony Josafata zavatra ataony Josafata aloha de hoe eo amin'ny andin'ny faharoa ary nisy tonga ka nanambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any an-dafin'ny ranomasina de avy any Siria ho aviady aminao ary indreo izy ao Azezon'ny Tamara enjedia izany. Voalohany indrindra aloha zavatra ataon'ny olona miatrika fizahantsoetra sy fahoriana de mamantatra tsara hoe ohatrotrany ahoana zany problema izany. Zay ny zavatra voalohany, inona le problema. Zavatra faharoa eo amin'ny andin'ny fahatelo ohatra hitantsika amin'ny Josafata sy mahafantatra tsara fa ny ady de anjeo andin'ny famarinana faharoa de natahotra Josafata. Mamantatra ny problema anao faharoa manetry teny ianao ary milaza ianao hoe tena lehibe lavitra no zaty problemako ty Jesoa. Zany ny olona milaza hoe anazy io apetrako tepelantananao ny ady. Andin'ny fahatelo hoe natahotra Josafata. De eo amin'ny andin'ny fahaenina hoe vavaka Josafata, vavaka Josafata, vavaka. Matahotra ianao de mivavaka. Mamantatra problema ianao de mivavaka. Ty Josafata ty aitsika tsara Redova 7:14 izy le niteny hoe raha ny oloko zay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ho avy vavaka hiala amin'ny ratsy fanaony ka hitady any an-danitra de amela ny eno azy avy any an-danitra amela ny elony ary anasitrana an-tany. Io i Josafata io. Vavaka manova zavatra, vavaka mamonjy. De ozy isika fantaro ny problema anao fantaro fa lehibe no hainao problema anao fataro fa lehibe noho ny problema anao Andriamanitra ry havana. Fataro fa lehibe noho ny problema anao Andriamanitra. Lazao zany le kaikinao fataro fa lehibe noho ny problema anao Andriamanitra. Mamy zany ry havana. Mamy zany. Eo amin'ny andininy fahenina no ahitantsika an'izany raha nivavaka Josafata. Ry Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra, eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana. Lehibe noho ny problema anao Andriamanitra ry havanao. Mampalahelo ianao raha mivoaka avy eto amin'ity trano fiangonana ity ka mianahana ary tsy mino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Satria zao toriteny zao ny finoana de avy amin'ny toriteny tahaka izao ary ny toriteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy ry havanao. Tenin'ny Kristy. Ary fataro ihany koa fa mombanao Andriamanitra, mombanao izy. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Hitantsika zany eo amin'ny andin'ny fahafito hoe ry Andriamanitra io tsy anao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity ialeon'lohan'ny Israelolonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama. Ianao ve nametraka any taty de avy Moabita sy ny Amonita. Ianao nametraka anay, ianao tompony hery rehetra, ianao Andriamanitra ny lanitra, ianao manapaka amin'ny jentilisa ao anatin'izany ny Moabita, ny Amonita ary eo avy any Injedy. Fantatray fa momba anay ianao. Ary ny zavatra farany ataon'ny olona mametraka ny adiny tokoa eo an-tanan'Andriamanitra mba hanana ny toko hoe an Jehova ny ady. Eo amin'ny andin'ny fahasivy hoe vakitsika ilay andin'ny fahasivy hoe raha manjoa anay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia iaino ianao ka amonjy anay. Ny olona mametraka ny problemany eo an-tanan'Andriamanitra dia tsy manana dotona kely aza na fisalasalana, tsy mianahana hoe hamonjy anay ianao. Zahay mitaraina, ianao hamonjy anay. Zahay mitaraina, ianao hamonjy anay. Sotra ny tompo ry havanao. Ny amin'ny azahoantsika amin'ny fampatsiaro n'izany. Avery kely izy hoe fantaro tsara aloha ny problemanao. Raha izay.
fantary fa lehibe lavitra noho ianao ny problemanao. Faharoa zay, fantary fa Andriamanitra lehibe lavitra noho ny problemanao. Fahatelo zay, fantary fa Andriamanitra momba anao, Dieu est de ton côté. Ary fahadimy farany hoe ianao mitaraina fa izy amonjy anao. Famarinana manaraka dia zao ry havana. Ahoana raha no ahafantarana fa iny olona iny ny olona anankiray efa nametraka tokoa le problema, satria za manao an'izay tsy hitan'ny olona zany, fa hitan'ny olona indray ao anaty problema dia ahoana no ahafantaran'ny olona fa hoe iny dia efa nametraka le niadina teo an-tanan'Andriamanitra ka afaka miteny hoe an'Andriamanitra niadina. Zavatra anankitelo ry havana no asehony ohatry Josafata eto. Raha nivavaka Josafata dia hoe misy lehilahy anankiray no 140 antsoiny hoe Jahaziela. Dia hoe nitsindrin'ny fanamasina tao amin'ny fiangonana teo. Dia hoe niteny mihaino ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, zao no lazain'i Jehova aminareo hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa ny anareo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Ny olona nametraka niadiny teo an-tanan'Andriamanitra ry havana, ny ahafantarana an'izany tsy matahotra intsony izy, tsy mivadi-po intsony izy. Andiny fahatelo natahotra Josafata, fa eto izy tsy matahotra na mivadi-po. Zany hoe raha nivavaka ianao zany, raha nitaraina ianao ka mbola matahotra na mivadi-po, mbola tsy ampy le vavaka, mbola tsy ampy le vavaka. Anala examen ianao, anala concours ianao, matahotra ianao mivadi-po, mbola tsy ampy le fianarana bien sûr, tsy ampy koa le vavaka. Fa vao misy tahotra kely ihany io mba tsy atoko tena loatra koa, misy an'izay koa, fa zay le izy. Zay zany nahafantarana hoe le olona nametraka niadiny teo an-tanan'Andriamanitra tsy matahotra, tsy mivadi-po intsony. Ary ny faharoa dia lazain'le 140 hoe raha mpitso dia midina hiady amin'ny ianareo. Efa afaka misaina ny ampitso, fa tsy miboretaka eo manjoretra eo amin'ny anina eo hoe ty za dia hoay za dia ahoana ty zao tena tsy vitako intsony za vo afaka nanao zao zay le zavatra. Raha pitso dia hivoaka dia hiatrika ny ady. Zany ny olona tsy matahotra, tsy mivadi-po, misaina ny apitso ary dia hoe fa 70 matoky tanteraka ny herin'Andriamanitra, matoky tanteraka ny herin'Andriamanitra. Ozy ilay 70 tsy anareo anefa no hiady amin'ity mijanona tsara, ohatrany hoe mipetra tsara, mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Nareo mipetra tsara, kefa hoe a Jehova ny ady, fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo mipetra tsara. Izy le mpitoriteny anankiray momba an'ity, tena ridicule foana nge le tena le torohevitra avy amin'Andriamanitra mipetra tsara tena ridicule le izy. Fa zay ridicule zay tsy mifanaraka amin'ny lojika anao zay indrindra, zay no atokiso ry havanao. Zany mandany Jericho zany, imprenable zany, inona stratégie militaire nataona nasain'i Jehova nataon'ny zanak'Israely mandritra ny nemana, aoka nareo anodidina indraipa isan'andro. Fa amin'ny andro fahafito miodidina impito dia ahoana anodidina fotsiny nga zay anao tourisme makaty Jericho aty ry Jehova, zay le zavatra. Zay petra tsara dia mijery, petra tsara dia mijery. Ary farany eo amin'ny 170 hoe aza matahotra na mivadi-po, fa raha ampitso dia mivoa hiady aminy fa Jehova no momba anareo. Ny olona nametraka ny adiny teo amin'ny Jehova dia manana certitude fa raha ampitso izy dia expérimenté zany hoe présence n'Andriamanitra zany. Haitsika tsy anjery le teny Jesosy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fatapera zao, firy ny mahay miexpérimenté zany. Ary fizahan-toetra
io fahoriana mpandalovan'i Jehovah anao io tsy kisendrasendra ry havanao fa expérimenténao zany hoe présence n'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao zany. Zay zany le fahamarinana faharoa hoe afahazo fantarina tsara hoe ahoana zany olona nametraka ny adiny eo an-tanan'i Jehovah izany. Fahamarinana fahatelo farany dia izao ry havana. Fahamarinana farany dia izao. Tena hoe arme fidina redoutable ny fiderana. Arme redoutable eo am-pelantanan'ny mpino ny fiderana. Jerentsika ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo dia nasiany Jehovah otrika amely taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Sera zay avy amelin'ny Joda ka dia resy ireo. Vao nanomboka nioby, vao nanomboka nidera. Zay nge le ridicule amintsika. Aty ve no atrena? Fa valy tsy tahisa ve no atrena dia idera. Paul Silas tany Philippi, vao hita tao an-tranomaizina tany anaty tranomaizina lalina indrindra tany, voaboloky tamin'ny hazo ny izy mba tsy hafahany mandositra, no ny mamatonalina ao anatina situation sans issue nidera an'Andriamanitra dia niovitrovotra fanamban'le tranomaizina ry havanao. Nanomboka nidera ny Jody eto dia nasiany Jehovah otrika amely taranaky Amona sy Moaba sy ry zareo avy eny Enjedy. Fa maninona ry havana no hoe arme redoutable ny fiderana. Donc hoe jerentsika ny salamy faharoa amby roapolo redoutable ny fiderana. Salamy faharoa amby roapolo andiny fahatelo kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambony fideran'ny Israely. Ianao zany nidera miantso an' Jehovah hidiny eo ambony zany fiderana zany. Fiainana ngery havana nen'ny Jody eto hoe Moaby, Amony, zay le izy dia zareo avy any Enjedy. Fa Jehovah, ianao mety hoe aiko miatrika ny Amona, mety ianao hoe mety aiko mandresy ny Moabita, mety ianao hoe raha zareo avy any Enjedy indray tsy problème reny. Fa tout le monde en même temps. Andriamanitra rery havanao, Andriamanitra rery no afaka mandresy an'ireo miaraka, ary afaka mandresy an'ireo tsirairay, mahafantatra an'ireo tsirairay, mahafantatra ny fahalemen'ireo, mahafantatra izay fomba amelezana an'ireo. Fa ianao tsy mahay an'izany. Ary zany no mazava-dehibe ny fiderana. Ary fa maninona ny enon'ny Jehovah ny fiderana reto Joda reto. Jerentsika ny salamy fahaefatra amby telopolo andiny voalohany. Ny tena fiderana, ny fiderana masina. Isaotra 34 isaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Ahoana? Eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Zaho ry havanao, andramika zaho dia ho hitanao la puissance de la louange eo anatrehan'ny fizahan-toetra sy ny fahoriana. Dia ho hitanao Andriamanitra ampandositra, andresy, amotipotika favalinao, nisanizany favalinao, ary atomboka foana ny antsika ao amin'ny ankohonana ry havanao. Fa zao aza eo anaty fahoriana dia hoe araka le torotenina zavabe dia andeha hidera. Non. Ao nozy izy mpanao salama hoe eo ambavako mandrakariva fiderana azy. Tsy hoe latsy nanika hatramin'ny sabotsy dia haenao ny izy avy. Izy le tiany sasany reny, haenao ny Jerry Marcos,
eno ny teny sy mena sy ny karazany tsy fantatry moa zany de laha ty miteranao Andriamanitra oa zany ry havanao, tsy zany fiterana, tsy zany finoana masina ary fiainam-pandresena sy ozona vokatry zany fa miova ianao le fotoana kely anaovana fiderana ty okizay mamatopatoka baiboly sy mamatopatoka eny toerana eny rehefa mbo fotoana ny louange aty ry havanao oka eo ambavanao mandrakariva ny hira fiderana an'Andriamanitra latsinainy ka hatramilahady zany nandrazana amintsika raha te handresitsika raha te hiroso amin'ny finoana masintsika ary tena anisan'ny sorako ny président amiry avana ny anisan'ny fanapa-kevitra ny raisiny voalohany tamin'ny 2016 atsaharo ny hiran'izao tontolo zao ao amin'io radio am-piangonana tsonina hoe radio fahazavana io mamenatra zany ary tsy hitany mamenatra zany fa manimba vahoaka an'Andriamanitra raha mitady hiran'izao tontolo zao izy any amin'izao tontolo zao izy mitady hiran'izao tontolo zao ry havana fa tsy any amin'ny radio am-piangonana faranana zao teny zao hoe olo-kandalo isika ry havanao vahiny tsy mpivahiny isika fataro zany ary ampitao amin'ny zanakao zany hoe vahiny tsy mpivahiny isika ary mananao azy ho amin'izany ampitao aminy ny finoana tsy Mihatsaravelatsihy ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo amen.